dia akoatran'izay dia ataonao somary atsatoka eo ambonin'io voasary makirana io zany ireo vonina jirofo misa 10 ireo. Dia rehefa ampiasaina azy indray dia entina iarovana moka dia avelam-banina farafara isaky ny atory amin'ny alina. Zany hoe iny le citron miaraka amina voanina girofle iny zany no ataonao ambany farafara isakaligny anesorana moka izay. Dia rehefa ampiasana azy indray ho fiarovana an'le lalitra, ho an'le lalitra be dia be any anatina hôtely, any an-trano, ao an-dakozia, dia avelanao amin'ny toerana be lalitra be reny izy izay amin'ny ao an-trano na any amin'ny birao na any an-tokotany any hitanao fa hoe eto le tegna be lalitra dia ambelanao eo igny clou de girofle miaraka amina citron igny zay hoe voasary makirana iny. Zay zany no anaovanao anazy. Dia fanamarena kely fotsiny rehefa afaka 10 andro eo zay vao soloina iny akora nampiasainao iny. Zany hoe avelanao foana zany izy mandritry ny 10 andro. Mazava ho azy fa tena mahasolo tanteraka ny fanafody moka izy ary fampiasantsika amin'ny fotoana andavanandro ihany koa moa zay sena hodina citron reny tadidinareo mamofo voasary nareo dia antokantona eny ambony eny dia maina eo le izy dia manala moka iny. Dia mba nesorantsika zay mba hafa koa zany ny akora ampiasaintsika dia mampiasa an'izay citron zaraina roa dia alatsadasaka anao amboniny eo ny clou de girofle dia mitambatra an'izay zany le fofona citron sy le fofona anina iny voana jirofo iny dia manala an'izay lalitra sy moka izay. Vita ho azy ny fanafody, tsy mila mandeha any amin'ny toerana maro samihafa intsony ianao handany vola be fa ny voasary makirana dia 200, ny voanina jirofo zavatra kelikely reny mety hoe eo amin'ny 300 dia efa mahazo be dia be ianao afaka ampiasainao mandritry ny 2 volana. Dia mirary soa.